Manatra ny arabantsika indray izay manaraka tsy tapaka ny SMTV. Hiavaka kely ny fandaharana ao amin'ny androany satria dia indray vahiny isika tsy izay izany fa i Sabrina, mpianatra nandalina ny fitantanana sy fandrarana atao amin'ny SM Business School Kadivato. Mila fianarana tokoa moa izany fitantanana izany fa tsy atao foana izany indrindra ny antom-pisian'ny SM Business School Kadivato. Tsy lava resaka ary fa horasintsika i ramatoa kely Sabrina hitantara lalam-piofanana nataony sy ny tetikasany tanterahany tao aorian'ny fianarana. Miarahaba Sabrina tonga soa ataon'ny plateau-ny SMTV. Miarahaba ny SMTV dia miarahaba n'izay manaraka tsy tapaka ny SMTV. Izaho moa ny Sabrina navita licence atao amin'ny SM Business School. Ny thème-ko tamin'ny soutenance dia optimisation et modernisation d'élevage de poules pondeuses. Azony Sabrina tantaraina aminay ve io projet Sabrina io any andohany izany inona ny antony nanosika anao hisafidy an'ity karazana tetikasa ity amin'ny fiafaran'ny fianaranao? Efa ela no naniry hanangana entreprise dia nahita ny SM dia ny anohako voalohany tamin'ilay projet d'élevage de poules pondeuses à 200 têtes. Dia inona ny antony nanosika anao hoe ilay poules pondeuses no ataonao amin'ny fiafaran'ny fianaranao? Hitako hoe ny élevage sy ny agriculture no fototra voalohany ampandrosin'i Madagasikara. Dia inona avy ireo dingana manan-danja nanampy anao tamin'ny projet anao fa mbola volana hatramin'ny fanatanterahana azy? Nampiariko daholo izay fahalalana azoko tao amin'ny SM Business School, tao anatin'izany fitadiavako financement sy ny fividianako matériel rehetra dia tanterahako tsikelikely. Dia hono Sabrina, nisy ve sakana ny olana nosedrainao nandritra ny fanatanterahana an'ilay projet dia inona ny vahaolana napetraka ao namanao an'ireo olana ireo? Ny olana izany resaka teo amin'ny toerana dia nitady toerana vaovao malalaka tsara sady mba hiarovana ny tontolo iainana. Dia amin'ny mampianatra SM Business School anao dia nisy ve fahaiza-manao azonao nandritra ny fianarana nanampy anao sy nahasoanao tamin'ity projet ity? Teo amin'ny resaka marketing izany satria ilay fanaovana étude marketing no mba samihafa anay amin'ny concurrent hafa. Eny Sabrina, dia nisy ary ve ny modèle ara-barotra na hoe modèle économique nisafidinao tamin'ity projet anao ity? Nampiasa modèle efa nentim-paharazana ve ianao sa nanavao tamin'ny fomba hafa toy ny fampidirana ny teknôlôjia moderne ohatra? Inbound marketing moa izay fomba fivarotana amin'ny réseaux sociaux toy ny Facebook sy ny site sy ny YouTube isan-karazany. Dia ahoana ny fahitanao no avy ny fiompiana koa amin'izao fotoana izao indrindra ny eto Madagasikara? Ny atody dia sakafo andavanandron'ny mponina dia rehefa miakatra ohatry ny eto Madagasikara zao dia miakatra ny tahan'ny population dia rehefa miakatra ny tahan'ny population dia miakatra kosa ny demande dia rehefa miakatra ny demande dia tokony andeha zany ny atody dia rehefa mandeha ny atody dia tena lasa lavitra zany hoe atody io. Dia manaraka ary Sabrina eo amin'ny resaka ilay fianaranao indray sy ilay tetikasanao, ahoana ny tantananao an'izay fiainanao akademika izay sy ny fitantananao amin'ny projet amin'ny mampandraranao amin'izao fotoana izao? Ny tena défi tamiko izany ny gestion de temps sy ny organisation. Tena mila organisation be ilay izy satria ny fianarana tsy azo ajanona, ny entreprise koa tokony atao. Inona ary ny torohevitra omenao amin'ny mpianatra avy ao amin'ny SM na tsy avy ao izay manana sy maniry hanangana projet-any? Ny avatra ao antsika izay manana nofinofy dia tanteraho fa hafa mihitsy ny hoe ianao ny patron anao dia n'abandonne jamais fa na hoe na haingana dia misy vokany io. Dia azadina SM Business School amin'ny fanatanteranareo ny nofinofy nareo.
sokatra ary ny fisoratana anarana ho anareo mpianatra izay maniry ny ahiditra ao amin'ny SM Business School sanatanteraka izany nofinofinareo izany. Misy ny licence ary efa misy koa ny master amin'ny janvier 2025 ny fidirana. Ny mention hitantsika ao moa de gestion et business, droit éthique des affaires ary informatique de gestion. Ny amin'ny master kosa de entrepreneuriat appliqué, stratégie d'entreprise, informatique appliquée à la gestion ary ny droit éthique des affaires appliqué. Misaotra ny sabjenany vahiny teto amin'ny SMTV dia mirarosoanao hatrany amin'ny fivoaran'ny orinasanao. Misaotra ny SMTV ihany koa nanasa dia misaotra ny SM nanome fahalalana na natanteraka an'io projet io. Mandra-piona daholo indray ara dia misaotra anareo nanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana. Hoentinay amin'ny tontolo vaovao indray anareo amin'ny émission manaraka.